fitantanana tena mampahantra vahoaka irahantsika rehetra mahita latsaka katerena tanteraka ny vahoaka ny firenena manontolo amin'izao fotoana izao potika ny fiainam-bahoaka manontolo potika ny fiainan'ny vahoaka malagasy very fanambola velona diso fanantenana anka tsy magaga raha miteniny rehetrarehetra ny tenin'ny syndicat corruption tsisy ataon'ny mpitondra afa-tsy ny mangorokarena mitenin'ny société civile manao ny aferany no ataon'ny fitondrana io tsisy afa-tsy manao ny aferany no ataon'ny fitondrana io mitenin'ny feny eveka katolika atao varoboba ataon'ny fitondrana io varoboba ny fiandrianam-pirenena malagasy amidiny i Madagasikara amidy ambogadiny isika menakavy eo anatin'le Madagasikara amidy ambogadiny lainga no atao any amin'ny faratampony fitondrana aferafera sy business no ataon'ny manodidina ny filohan'ny repoblika ary culture de déchet kolotsaina fako kolotsaina lomorona kolotsaina maloto ny fomba hitondrana ny fanjakana tena tonga amin'le tena faratampony tena tsy eken'ny vahoaka na tonga azy nidina teny Andalambe 72 91 2002 2009 fa tonga amin'ny faratampony mauvaise gouvernance amin'izao fotoana itenenantsika izao ka mahavakyvava ny rehetra na ny afatra andriamato banky monina aza metefa mpitondra hoe orom-pitondra karakarao ny vahoaka mahantra ny malagasy tsy misotro rano ny malagasy tsy mihinan-kanina ny malagasy tsy mianatra ny malagasy tsy mahita fianarana ny ambotokony fa mba karakarao fa le fanjakana mikarakara afera hafa ao amin'ny manodidididinao tena ny armady satria ao amin'ny manodidinao misy tombotsoa hafa tombotsoa manokana ny hoe rahapotika ny armady a dia ny Madagasikara eroa izy ny miakatra dia io ny mandray ny afera rehetra fa io atsika kopakisasa atsika io zany mo gouvernance atao amin'izao fotoana izao dia potika ny fiainam-bahoaka mitabataba ny rehetrarehetra taraina ny rehetrarehetra 4 taona atio arinany 13 mai 72 fa le zavatra mbola tarainany vahoaka mbola io averiny le mpitondra tsy vitany hoe tsy maka lesona amin'le tantara fa mamerina ny fomba ratsy rehetra fitambaran'ny fomba tsy mety tamin'ny fitondran'ny président Tsiranana président Ratsiraka président Zafy président Ravalomanana ny fitambaran'le tsy mety tamin'ireny no atao tambabe ndray atao amin'izao fotoana izao dia ilaza ve fa ny vahoaka ny mamorona krizy iranona atao manarika syndicat atao mitady amorona krizy indrindra fa hoe tady anao coup d'état fa le zavatra rangory fototry ny afo miteraka ny olona dia le fomba fitantanana tsy mety le gouvernance ratsy averinao somatsara tsy rarainao fa dia tsy anananao enatra tsy anananao tahotra taizany mbola nisy firenena ka dia par décret no anao lainga amin'ny vahoaka taizany nisy firenena dia miariary zao dia fiarakodiany ny any mpitondra dia mitondra rongolo dia samborony ny retsy dia ny tena tompony andraikitra taizany nisy fitondrana fa dia mpanao afera arovana ny mpanao trafikana bois de rose dia zay miadiady amin'iny asory aingana fa tsy mila an'io pitika tsy maintsy miala lohany lady io raha aingana satria ohatra manelingelina ny tady hidikiditra amin'le resaka nadiady an'le tany Singapour bekasy satria nefa ny bailleur ny HVM io dia misy vola ho atsika io trafikana bois de rose io dia arovo io dia alefaso mandositra ny an-dafa aza ampidirina ny amponjany ray alina akory le vato nangalarina ary atao tsiro mandidy ary ohatra mitady misy kitikitika fa dia bon arovo aingana zany tsy mbola nisy ohatra zany teto amin'ity tany ity ka hoe fierovana fomba ratsy tahaka an'izany eto amin'ny firenena dikan'izany tsy le fietseham-bahoaka ny tsy naomby tsy ny fitaraina ny vahoaka ny tsy mety fa le fitantanana krizy le fitantanana mamorona krizy le fomba fitondrana fanjakana rangory fototry ny krizy zay ny poziny eto amin'ity firenena ity anka 13 mai 2016 dia io ny vahoaka mbola diso fanantenana mbola teizitra dia ny vahoaka ny diso
raha mitady tabataba raha tezitra raha nomenomenina fa le tena rangoro fototry ny afo tsy maninona fa dia ohatran'le hoe 5 andro ny olona teny sotry tany sotry ny tsisy jiro voaingana 5 andro ny olona teny manakambahiny ny tsisy jiro tsisy rano dia tezitra le vahoaka dia mivoaka menomenina amin'ny alina hoe ino ty maizikitroka dia tsisy jiro tsisy rano fa inona no atao le vahoaka ny diso raha mimenomenina dia nandefasana imorega hitoraka lacrymogène dia hémorrague sisa zany mitazona n'le fanjakana eo 13 mai 2016 rakotra miaramila kianja ray manontolony 13 mai ohatrany tamin'ny 1er mai rakotra hémorrague ny tanàna ohatrany hoe tany miady Madagasikara fa izao iza le miady ny fanjakana ny miady amin'ny vahoaka le fanjakana ny namitaka vahoaka dia matahotra vahoaka dia mampiorory vahoaka manao terrorisme amin'ny vahoaka manao ramatahora amin'ny vahoaka satria nandiso fanantenana vahoaka namitaka vahoaka tsy miraharaha vahoaka tsy mbola fahafiriny za ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny hoe natezitra ny vahoaka tamin'ny président Tsiranana tsy afahafiriny ary 7 ny kilao ny vary ary 5 mofo dipaina sy ny sisa ary 10 ny kilao ny hena tsy mbola tena fiadanambe fa rehefa misy tsy mety amboaka tezitra izy dia nadobo tsy mbola fahafiriny zavatra nisy amin'izao fotoana izao nisy nanonganan'ny vahoaka ny président Tsirana Ratsiraka 450 francs ny kilombary tamin'ny 91 ary amin'izao izy manahoana 2002 2000 ny vidin'ny kilombary nampiakarin'Andriamatora Valomanana 6000 amin'izao fotoana izao manahoana ny fiainam-bahoaka tena latsaka lalina fa rehefa ny vahoaka no miteny dia lazaina fa mamorona krizy raha ny vahoaka mitaraina dia andefaso hémorrague dia le vahoaka mitabataba ny lazaina fa hanao coup d'état fa enonao tsy nikarakara ny jiro dia 5 andro ny olona ao natezina ianao ahoana ianao tsy mikarakara ny rano dia maizina ao anatin'ny ranopotaka ny olona raha misy dia ranopotaka any no rangory fototry ny afo lasa ny eritreritra hoe à coup de hémorrague ve sisa zany nipetrahan'le fitondrana à coup de préfet de police fitondrana iza ny voarona préfet de police voarona hémorrague teto an-tany fitondrana inona rehefa tsy mahomby ny fitondrana ka tsy mety amin'ny vahoaka tsy maharitra ny fitondrana tahaka zany hémorrague mo misy dikan'inona tsy fafiriny ny Gestapo ny Hitler zany sy ny SS ny Hitler mafy zany tsy mafy no Hitler tsy mafy no Staline sy ny KGB ny antapitrisany pitsikily fa iza ny olona manana eno ny resaka ndretra fa sao dia misy olona mikritika ny Staline tonga dia efa sambory tsy mafy noho izany taizany nefarany Staline lasa dala matrery tao taizany nefarany Hitler taizany nefarandra Mussolini taizany nefarandra Pinochet sy ny sisa donc tsy le fomba ohatran'ireny hoe terrorisme no erovana fanjakana ka hoe ndao didiovina dia na efa alam-bahoaka ary dia ndao amorona popularité fotsiny hoe terena hoe tia mbahoaka tsika tiany olona tsika fa ngaty fitiavana ty terena fotsiny ohatrany raha mora terena ny fitiavana be dia be ny problème tsy nitranga manomboka amina fitiavan'olon-drokatra ny fitiavany tsy vitan'izany izy io hoe teriterena fotsiny le hira hoe tsy azo atao forcé efa tezitra ny olona fa rehefa tezitra ny vahoaka fantatra ny efa rano président Tsiranana fantatra nanjoan'Andriamatora Ratsiraka fantatra ny nahazo an'ny professeur Zafy fantatra ny nahazo an'ny Andriamatora Valomanana rehefa tezitra ny vahoaka dia ianao no mieritreritra hitsara ny tantara hoe tsy mitondra inona tsy ny fihetseham-bahoaka ny tsy mitondra fa ny fitantanana tsy mahombony tsy mitondra zavatra teto amin'ity firenena ity dia mbola averina ihany dia mamono afo sisanao tao pompier fa andramo ange ary aprimo any amin'ny toerana misy azy ny hémorrague rehetrarehetra sy ny firongana asitrio any amin'ny misy azy nga préfet de police nga lehibe ny hémorrague
dia avelao ny olona izo iokany le lazainy ambasady ny département américaine hoe iokany liberté publique fondamentale. Avelao ny olona lalaka taka ny misy any amin'ny firenendehibe mandroso sy malalaka rehetrarehetra de vitatsika eo hoe anahoana dika zany tsy le famoretana ohatran'io akory no vahaolana. Ny vahaolana dia tsotra bonne gouvernance fa tsy hoe isaky ny mihetsika dia zao mivadiny filohampirenena miaraka amin'ny Ramatoa Nicole, Ramatoa Claudine, Imbola, Herso, Bekasy, Bois de Rose, Airways, Madagascar Airways. Zany tsy zany akory. Le vola ahodina miala eny amin'ny intérieur dia makany amin'ny commune dia mivily misy virement makany amin'ny compte Ramatoa Claudine sy le prête-nom reo. Zany ve no atao dia mieritreritra ianao fa bonne gouvernance dia gaga ianao raha tezitra ny olona dia tabataba fa coup d'état tsisy mieritreritra anao coup d'état eto. Tsisy olona mieritreritra anao coup d'état militaire. Asa lozy any amin'ny tafika any. Fa ny misy dia mpitondra tsy mahavoa, tsy mahay. Raha tsy mahay fotsiny moa ninona professeur zavany tsy mananana volonté ihany mba te hanao zavatra fa tsy hainy hoe inona ny atao ary hiteraka croissance économique soutenu, développement durable. Tsy hainy hoe inona ary ny atao. Mieritreritra izy fa rehefa atao ny demokrasia dia mety androso ny firenena tena ataony fa tsy hainy. Ka raha hoe tsy hay fotsiny le izy zay rehefa nampiongana azy. Fa raha ohatra ka tsy vitan'izay tsy hay fa tsisy finiavana mihitsy fa finiavana hafa angorokarena. Ozy izy ny eveka hoe tsy baikona tsisy afa-tsy vola no mibaiko. Vola, argent par tous les moyens. Unique objectif, argent par tous les moyens. Tanjona tokan'le mpitondra ankehitriny akangorombola amin'ny fomba rehetra. Zany hoe efa tsy vitany tsy fahaizana tsony fa tena mauvaise foi hoe ampiasaitsika ny fahefana angoronantsika rena, angoronantsika vola. Dia tsy magaga raha potika le firenena. Dia noho ny kabarin'Andriamatoa Ban Ki-moon fa dia hoe ry mpitondra malagasy. Mantra ny malagasy. Mantra. Tsika tsy hay mahalala ny resaka ambadika fa azo antoka fa nisy resaka ambadika tany. Raha ohatry reny ny kabary ampabe maso dia ny ambadika tany zany fibedesana. Fibedesana. Ohatran'ny natongavan'ny sekretera-panjakana revitra Amerikana. Fibedesana. Ohatran'ny nataon'ny Église catholique. Fibedesana ny fitondrana io. Ohatry ny ataon'ny société civile. Fibedesana ny fitondrana fa andrasana ny vahoaka ve ny tena ibedy amin'ny fomba mahery vaika. Sa mieritreritra hoe rehefa moraika dia tsisy afaka itrotra eo ny vahoaka, tsisy afaka iteny ny vahoaka. Na mitabataba ary izy fa tsisy rano 5 andro, tsisy jiro 5 andro dia bon lacrymogène mety. Dia vitan'izay. Tsy nisy firenena, tsisy fitondrana voarona zany akory. Teto antany, teto nataiza. Tsisy fitondrana voarona hémorrague, voarona préfet de police, voarona lacrymogène. Rehefa tsy mety ny atao tsy tafajanony ao. Rehefa mety ny atao vahoaka miaro anao. Rehefa ny feom-bahoaka anepony ny vahoaka manerana ny firenena tianao, iza mihetsika tsy makaiza. Fa rehefa ny vahoaka ray manontolo tezitra aminao na anakarama olona, anakarama mpanao gazety dia amono afo dia vidiny ty mpanao gazety ty dia ajoro ty gazety rehetrarehetra ty dia amely an'izay adversaire politika. Tsy maharo zany akory fa azafady. Mialatsiny fa tsy maharo zany. Fa raha maharo zany mbola président teo Andriamatoa Ravalomanana, mbola teo Andriamatoa Ratsiraka fa tsy niongana, mbola professeur Zafy Albert nahavita 4 taona teo, président Tsiranana président ny république mandra-pahafatiny raha zany naharo zany. Nisy FRS tamin'izany, république voalohany, nisy RESEP tamin'ny république faharoa, sy ny sisa. Emonat tamin'ny république fahatelo, Emoraig izy amin'ny république fahaefatra. Fa voarony izy moa, voarony reny. Zay mahatonga antsika hoe tsy ny fihetseham-bahoaka, tsy ny vahoaka ny crise, tsy any amin'ny vahoaka ny crise. Ary tsy ny fihetseham-bahoaka ny tsy naomby fa ny fitondrana sy ny mpitondra ny tsy naomby.
ka miteraka krizy eto amin'ity fireneny ity. Ao anaty krizy tanteraka isika amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny krizy tanteraka i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy mahagaga raha tonga Ban Ki-moon. Tsy mahagaga raha tonga eto Andriamatoa Ban Ki-moon, tonga teto Andriamatoa Ban Ki-moon. Ary azoazo an-tsaina ny resaka tany ambadika tany. Ka na mbola zay no mahatonga antsika hoe na mbola ho atao inona na ho atao inona ny rangory fototry ny afo ny 13 mai io 72 ka hatramin'izao na ho rakofanao miaramila ary io 13 mai io. Fa nisy fotoana anie tamin'Andriamatoa Ravalomanana na tomobile raha tsy azo nidirana teo fa nambenana manodidina mihitsy dia nanafarana mercenaire mihitsy azo sary mercenaire ny baiko an'le miaramila tamin'ny 4 2009. Fa nasakana iny zany io ny kanjo io fa Andriamatoa Ravalomanana aiza tsy zany maro n'le fitondrana akory. Dikan'izany ny mamorona krizy dia ny mpitondra, ny rangory fototry ny afo amin'ny krizy eto amin'ity fireneny ity dia ny mpitondra, ny mampiverimberina ny vahoaka hidina an-dalambe dia ny adalany ny mpitondra, ny mitarika ny vahoaka hidina an-dalambe tsy ny mpanohitra tsy iza fa ny adalany ny mpitondra, ny tsy faiza mitantana, ny fitantanana mamoehitra, ny gouvernance tsy mety, zany no mitarika ny vahoaka hidina an-dalambe fa tsy hoe ny vahoaka akory. Zany no mitarika krizy. Ary eo no mahatonga antsika hiteny hoe mandra-paroviana mba hiaino ny tantara, akalesona ny tantara le mpitondra ankehitriny hoe nazava zany fa ny fitantanana tsy mety no rangory fototry ny afo. Dia nahoana no tohizina ohatran'io ilay fitantanana eto amin'ity fireneny ity, nahoana no atao ohatran'io? Dikan'izany dia tsotra fotsiny ihany. Ny Amerikanina Andriamatoa Ban Ki-moon dia samy nanamarika hoe zon'ny vahoaka, zon'ny vahoaka ny miteny. Ary anatin'ny lalam-panorena antsika hoe zo droit constitutionnel mihitsy le miteny, liberté publique fondamentale raha teo, liberté d'expression, liberté d'opinion. Noho izany tsy voasakana amin'izany akory raha mbola io fomba ratsy io itondrana n'ity fanjakana ity isy ny 13 mai. Isy ny 13 mai na ho roviana na ho roviana, na ho juin io na ho juillet io na ho 2016 io na ho 2017 io, isy foana ny 13 mai. Tsy voasakan'izany rehefa ny fitondrana ny tsy mety. Fa ny fitondrana tsy matahotra 13 mai, ny fitondrana tsy mila hémorragie iaro, tsy mila préfet, tsy mila mpanao gazety vidina atseroa. Fitondrana tsy matahotra dia ny fitondrana mitsinjo vahoaka. Zay no nitakin'ny vahoaka hatramin'ny ela, hatramin'ny 47. Sa matoa ny vahoaka, sa misotro ny aleoko maty tamin'ny 47. Fatany anefa mitondra tafondro, fiaramanidina, bomba ny frantsay, fa izy lefo na antsy be. Tsy natahotra ny vahoaka rehefa tsy mety aminy le fitantanana, tsy mijery ny tombontsoa frantsay ny katsoan'ny mpitondra tamin'izany dia nihetsika ny vahoaka. Tsy mahasaka an'izany, maika fa amin'izao fotoana izao.